Ravana malala isorako be dehibe indray Andriamanitra no ny ahafahantsika miaraka eto amin'izao fandarana izao. Androany tsika manohy an'ilay resaka hoe tary ny fanahin'Andriamanitra. Dia ho resantsika amin'ity fizarana anankiray ity ny amin'ny hoe ny esan'ny fanahin'Andriamanitra sy tary ny fanahin'Andriamanitra. Mitovy ve zany? Inona ny fahasamihafana raha ohatra ka tsy mitovy ny hoe mandray ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra sy ny mandray ny fitarian'ny fanahin'Andriamanitra. Mialohan'ny resantsika an'izay dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, isaoranay be dehibe ianao satria ianao indray zany zao no nandamina ny programam-piainanay, nahafahanay tafahoana tafaraka amin'izao fandarana izao. Tsisy kisendrasendra ny zavatra rehetra. Angamba mety misy mpiaino Andriamanitra o vao androany izy vao miaino izao fandarana izao. Tsy nare ny zavatra rehetra izay efa voaresaka tany aloha, kanefa fantatro fa fandaminanao izany dia mba hanana ny anjara izay tandrefiazana izy amin'ny afatry ny teninao amin'ity androany ity. Ampio izay rehetra mba samy anaiky ho tary ny fanahinao masina eo am-panaovana an'izao fianarana izao. Tononona isangatanay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravana malala, ny filazantsarany Jauna rehefa nanambara mikasika ny fahazavana ao Kristy, Kristy ilay fahazavana izao tontolo izao, dia zao no fanambarany mikasika an'izany fahazavana zany. Jauna toko voalohany dia ny andininy fahasivy. Jauna toko voalohany andininy fahasivy, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Ravana malala, Jesosy lay voalaza eto dia mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Ary mamirapiratra ao amin'ny fanahin'ny olona rehetra izany fahazavana izany. Na avy aiza izy na avy aiza, na inona foko neviny, foko pirenena rehetra, ary indrindra na mpino izy na tsy mpino. Io zany no tena ho tsindrintsika amin'ity androany ity. Kristy dia mahazava ny olona rehetra, ary ny olona rehetra dia mahita an'izany fahazavana izany. Ny sasany mandray ny fahazavana sasany fa tsy manaraka ny fahazavana rehetra. Fa raha manaraka an'izany fahazavana izany izy dia hitarika azy zany, hitarika ny diany izany fahazavana izany, mba hahatonga azy ho tonga eo amin'ilay fiainana tarihin'ny fanahy, tarihin'ny fanahin'Andriamanitra. Ny fitiavana, ny fahaizana maneho fitiavana, ny fo izay maneho fitiavana tena izy dia vokatra avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Galatiana toko 5:2-4, fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana sy ireo vokatra maro hafa. Dia mitovy amin'izany ihany koa ny fanambarana ao amin'ny Romanina toko 5, Romanina toko 5 dia ny 5. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, Romanina toko 5 dia ny 5. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Ny olona anankiray izay manana fitiavana, ilay tena fitiavana tsy mitady ny azy, dia avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Fanahy masin'Andriamanitra manambara zany fa misy fiasan'ny fanahin'Andriamanitra ao aminy. Fa zao amin'iny lafin-javatra iny izy nandray ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra. Fa mety misy kosa lafin-javatra hafa tsy nandraisany an'izany fiasa fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra zany. Nandray ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra izy, fa tsy tena ilay olona tarihin'ny fanahin'Andriamanitra, satria mbola misy ampahany sasany tsy anekeny an'izany,
fitarian'Andriamanitra zany. Raha vakitsika ny tantara momba n'ilay Samaritana tsara fanahy, dia Jesosy mihitsy no nanamafy fa tsara ny nataony olona io ary tokony hanahaka ny ohatra zay narahany isika. Izy nefa dia Samaritana, tsy anisany ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Lioka 10, ny 7:30. Dia zao ny fanambarana nataon'i Jesosy momba ilay Samaritana tsara fanahy. 10, ny 7:30. Ary roy izy ilainy antra azy. Dia hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa. Zany hoe raha atao amin'ny teny hafa, netiny nataon'io Samaritana tsara fanahy io tamin'ny niantrany ilay lehilahy zay azony jiolahy. Nanana fahazavana vokatry ny fiasan'ny fanahy masina izy teto. Ilay fitiavana tsy mitady tombony, ilay hoe fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana. Fa mbola mipetraka amin'ny fanontaniana hoe io olona io ve efa zanak'Andriamanitra tary ny fanahin'Andriamanitra araka ny voalazan'ny soratra masina. Na dia any amin'ny toerana maro zay misy fanompontsampy efa tena lalipaka mihitsy aza, zay tsy misy akory fahalalana na dia kely aza momba an'Andriamanitra, tsy mbola nandre mihitsy zay momba an' Jesosy izy, dia mety ampiseho toetra tsara fanahy amin'ny olona rehetra, maneho toetra tsara fanahy amin'ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy aza. Fiasan'inona zany? Fiasan'ny fanan'Andriamanitra. Izy aza tsy manompo an'Andriamanitra, kanefa dia nanao asa tsara, fanehoana hatsara-panahy tamin'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia hitantsika zany ohatra zany hitantsika zany teo amin'ny Darios mpanjaka. Haitsika tsara fa mpanjaka jentilisa tamin'ny andron'ny Mediana sy Persiana, rehefa nifandrian'ny fahavalony i Darios sy Daniel mba hahatonga ny Daniel ho atsipy ao andavaky ny liona, dia nanana toe-po nalahelo sy nangoraka nyity mpanompon'Andriamanitra ity Darios. Zao ny voalaza ao amin'ny 9. Daniel 9, dia vakitsika ny 12. Daniel 9, ny 12. Dia tezitra indrindra ny mpanjaka raha nahare izany teny zany, nefa maty niany izy hanafaka ny Daniel, ka nanao zay tratry ny heviny hamonjy azy mandra-pilentiky ny masoandro. Io moa satria lalàn'ny Mediana sy Persiana lefa voaisy ny no tsy maintsy ny tanterana. Ozy ireo le fahavalon'ny Daniel hoe ianao ary mpanjaka, raha vao tsy mampiatra n'io lalàna io ianao, dia hitanao kely fa tsy hakatony lalàn'ny Mediana sy Persiana tsony ny vahoaka zay entinao. Dia voatery nampiatra n'izay lalàn'izay mpanjaka io, fa nytoy ny tantara azy dia mbola mampiseho fa tena nangora-poan'ny Daniel izy. Ary Andriamanitra moa zany naneho ny heriny tamin'izay fotoan'izay. Ravana malala, ny fanahy masina no mampitoetra ny fitiavan'i Kristy ao am-pon'ny olona na dia ny tsy mpino azy. Ny fanahy masina no mampifo ny fahaizana maneho fitiavana, fahaizana maneho firaisam-po zay mifanohitra amin'ny toetrany jentilisa, mifanohitra amin'ny fanabeazana no raisiny. Raha izy amin'ny maha izy azy fotsiny, dia tsy zany ny azy no tena izy, fa dia misy ny fiasan'ny fanahy masina ao. Dia tsy ndritsika indray fa kanefa ve zanak'Andriamanitra tary ny fanahin'Andriamanitra ny olona iny, ny valiny tsy voatery. Mety mbola jentilisa mpanompo sampy izy, fa nisy fiasan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Raha tena anaiky ho tariny fahazavana rehetra zay nasehon'Andriamanitra tamin'ny olona anankiray, zany hoe zay fiasan'ny fanahy rehetra zay tonga eo aminy dia ekeny, arahany, dia Andriamanitra haneho ny heriny mba hahatonga n'iny olona iny ho zanak'Andriamanitra tary ny fanahin'Andriamanitra. Averiko indray mandeha izay fanambarana faran'izay
raha ny olona anankiray tena manaiky ny anaraka ny fahazavana rehetra omen'Andriamanitra azy, dia Andriamanitra aneo ny heriny mahagaga mba hahatonga n'iny olona iny ho tonga zanak'Andriamanitra. Niseho teo amin'ny tantaran'i Kornelio izany toe-javatra izany. Kornelio, andonge ho tsy ahivontsika fohy ny tantara ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 10. Inona ny zavatra nisy? Kornelio dia tena mpivavaka tsopo, narahany daholo izay zavatra fantany momba n'Andriamanitra ny lanitra, ilay Andriamanitra velona any an-danitra, ary tena nivavaka izy. Fa saingy nisy zavatra mbola tsy fantany, nisy zavatra izay tsy mbola narahany satria fahazavana tsy mbola niraisiny. Dia hozy ilay fanambarana nataontsika teo hoe raha ny olona anankiray tena anaraka ny fahazavana rehetra niraisiny, dia Andriamanitra aneo ny heriny mba ahafeno ny fahazavana voarain'izany olona izany. Dia inona ny zavatra niseho teo amin'ny tantaran'i Kornelio? Nanome baiko an'i Kornelio ny fanahin'Andriamanitra mba haniraka olona ho an'ny Jopa, ho an'ny Jopa hiantso mpanompon'Andriamanitra hampianatra azy. Ary tamin'io fotoana io koa Andriamanitra dia efa niseho tamin'ny fomba mahagaga tamin'ny Petera tany Jopa mba handehanany ho any amin'ny Kornelio hampianatra azy, hampazava azy. Dia inona ny zavatra niseho rehefa nandeha zany rehetrarehetra zany? Izao voalaza eo amin'ny 470. Asan'ny Apôstôly 4:4. Ary raha mbola nilaza zany teny zany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina. Ry havana malala, ny fanahin'Andriamanitra no nameno ny tsy feno rehetra teo amin'ny olona anankiray izay mbola tsy feno ny zavatra fantany, kanefa izy kosa dia miaina araka ny fahazavana rehetra efa fantany. Ianao io zany zao itsika zao, raha tena fanarianao, raha tena anaraka ny fahazavana rehetra rehefa izay efa nomen'Andriamanitra anao ianao, dia ho avy ny fanahin'Andriamanitra hameno ny fahazavana hahatonga anao, hahatonga antsika ho tanteraka, sahala amin'ny fahatanterahany raintsika izay any an-danitra. Ka dia zao hitahanao ny Andriamanitra mba tsy hanaikinaiky fotsiny ny tsy fahatanterahany-toetra, kilema-toetra, zavatra efa fantatra fa tsy mifanaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra. Fa zany no mahatonga antsika tsy handray ny fanamasinany toetra ahatratrarantsika ny fetran'ny fahatanteran'Andriamanitra. Ao amin'ny Apokalipsy 4:20, ny 1 dia manambara amintsika iraka izay ny rahan'Andriamanitra anankiray velona amin'ny fizarana farany amin'ny tantarany tany isika, ary izany indrindra no nisehoany ity toe-javatra ity. Voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:20. Zao ny voalaza ao amin'ny 1. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjela raika io nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe, ary ny tany no hazavain'ny voninahiny. Ravana malala, eto dia hanambara aminao ny anjely voalaza eto dia iraka avy amin'Andriamanitra mba hanambara fampitandremana farany ho an'izay monina ambonin'ny tany. Ianao ve mahatsiaro fa mba anisan'ireo izay irahin'Andriamanitra ho amin'izany fampitandremana farany ho amin'ity planeta tany ity, ho amin'ny mponina rehetra eto amin'ity tany ity? Raha mahatsiaro anisan'izany ianao, dia izao no voalaza mikasika an'ity anjely ity. Izy io nanana fahefana lehibe, ary ny tany no hazavain'ny voninahiny. Iriko mba ho ahy sy ho anao ihany koa zany, manaiky ho tarihy ny fanahy masina amin'izay fahazavana rehetra efa nomenanao, dia Andriamanitra aneo ny heriny mahagaga mba ho feno ny fitarihin'ny fanahy masina anao. Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Mety efa nandray ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra ny olona anankiray tamin'ny lafiny sasany, fa tsy mbola izany kosa izy amin'ny lafiny sasany. Ry havana malala,
aoka mba ho feno ny fanekenao ny fitarihy ny fanahin'Andriamanitra. Fa zay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, ary ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao le hoe ny tany dia no hazavain'ny voninahitry ny afatra fampitandremana farany izay nentina ho an'izao tontolo izao. Ndao hoentsika mibavaka izany, hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra, sotranao izahay no ny fanambarana mivantana avy aminao hoe zay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Andriamanitra, ampio zay mba hoendry, mba ho isan'ireo zay manaiky ho tarihy ny fanahin'Andriamanitra. Tsy hoe nandray ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny lafin-javatra sasany eo amin'ny fiainanay fotsiny, fa mba ny fiainanay manontolo dia ny fanahinao ane no mpitarika anay. Andriamanitra, nampafantarinao anay fa izany no hatanteraka eo amin'ny fiainanay ny hoe mahatratra ny fetra ny fahatanterana izay nitenen'i Kristy, ka dia mba samy harovana avokoa na ny tenanay, na ny sainay, na ny fanahinay, samy ho tanteraka, samy tsisy tsiny eo anatrehan'i Kristy amin'ny fiaviany. Ka dia Andriamanitra anatanteraka an'izany aminay anenao. Isaorako be dia be nahafahanay nanaraka an'izay fandarana izay. Isaorako anao ireo mpiaino maro, mpijery maro izay manaraka an'izao fandarana izao, fa mba ho tena fitahiana ho anay ane ny atonga anay anaiky ho tarihy ny fanahinao masina. Tsy fantatra izay mbola andro menao anay eto amin'ity fiainana ity. Tsy fantatra izay mbola fahafahana azonay atao mba hanarahanay ny tari-dalana fanahinao masina sy hamintanay ny afatra fampitandremana izay nanirahanao anay, fampitandremana farany, omena ny mponina rehetra ambonin'ny tany. Fa aoka kosa Andriamanitra mba ho feno ny fanapahan-kevitray amin'izao fotoana izao indrindra, ny anaiky ho tarihy ny fanahinao masina. Ny vavaka dia atononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy ilay efa maty hamonjy anay. Amen.